tima boribory tamin'ny faefatra nampiseho ny fahavononany anavitra amin'ny firenena androany. Fanindrena mpikambana ny seni iteraka korotana fitsabahany filohan'ny pirenena. Fitondrana rajoel fetsy aitraitra ny mahamaika. Tokolasy falina sy ampitiavana atrany ny tsidiako ny tokantranonao amin'ity arivany alarobia valo septambra 2024 ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalamba-voa ny feta lavitry ny MBS ka manasanao amin'ny mpanajana sy ampitiavana arany tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena avy hatrany dia niondrika tamin'ny isa 3 nanoloana ny tafiasa Tanzania ny bareny Madagasikara izay tarihan'ny mpanazatra Erika Rabesan-dratana. Mbola farany ao amin'ny vondrona misy azy moa araka izany ny ekipa pirenena malagasy. Nambitso Verisitraka sy Tokira Marla. Taorin'ny faresena tetsy mamasina dia lavon'ny Tanzaniana tao amin'ny tany ny tany Dar es Salaam ny bare omaly ariva nandritra ny andro faharoa tamin'ny fifanitsanana mondial 2022 izay ho tanterahana ny Qatar. Ratsy ny vokatra ho an'ny Erika Rabesan-dratana nandritra ireo lalao roa notarihany satria faresena roa sy natafidirana baolina efatra. Nandritra ny 2 minitra ny lalaovana dia nanokatra ny isany tafia tamin'ny alalan'ny penalty izay nodaka ny Hastoni Oni. Izany dia noho ny adosona nataon'ny Pascal Razakanatenaina na Ibapasy. Etsy ankilany, tsy tafapetraka ny lalao teo amin'ny bareany Madagasikara ary zara raha nahasakana ireo fanafiana Tanzaniana ireo vodilaharana sy irakiraka afovoany. Isaky ny misy ny fanafiana taon'ny Tanzania dia ahina foana izy baolina miditra. Teo amin'ny 24 minitra ny lalaovana, ny ampindray ny isa ho an'ny Tanzania natafiditra baolina Novatus Dismas. Ny fota amin'ny torimasina ny Malagasy teo amin'ny 27 minitra ny lalaovana, niditry Njiva Rakotoary Malala nanoloan'ny Lalaina Manampisoa, raikitra ireo fanafiana aingam-pandeha. Teo amin'ny 15 minitra natafiditra baolina Njiva ka tsy nahatohatra izany ny mpiandro tsatoby Tanzaniana Aichi Salum. Mialohan'ny sarana teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nanakobana ny ara Tanzaniana indray mibare. Kofron nodaka ny Thomas Fontaine no nasahalanisa. Nahatoky tena tamin'izany ny bareany Madagasikara teo amin'ny fizara-potoana faharoa, tsy naharitra izany anefa fa dia nahatafiditra baolina fantelo indray ry zareo Tanzaniana. Mba hanomezanaina ny fanafiana malagasy dia nahiditry Amada sy Voavy Paulin mba hanoloana ny Loïc Lapoussin sy Herbastien. Tsy nijanona treo Erika Rabesan-dratana fa dia napiditra ny Carolus sy Alexandre anatevin-daharana ny fanafiana. Teo amin'ny minitra faraka amin'ny 20 dia saika nahasahalanisa ny malagasy. Nisy corner tafapetraka tsara nataon'ny Njiva ho an'ny Rayana sy Ibapasy saingy nahatohatra izany ny mpiandro tsadoby Tanzaniana. Aorian'izao faresena faharoa izao dia mbola aotra aloha ny isan'ny bare ary farany amin'ny vondrona G. Benin sy Tanzania kosa dia miady ny lohalaharana voalohany satria dia samy manana isa efatra avy. Kely ny finoana ahafahan'ny bareany Madagasikara miatrika ny mondial 2022 raha tsy hoe isy fanovana goavana eo amin'ny mpikambana eo amin'ny lafiny teknika na ihany koa eo anivon'ny mpilalao. Eo izay lafi mavao izay hatrany dia namoaka taratasy ny federasiona ho an'ny baolina kitra malagasy na ny FMF fa tapitra ny fiampitoam-piasany mpanazatra ny ekipa ny Barea Erika Rabesan-dratana. Raha tsy aivina dia ity mpanazatra ity ny voatendry tantana ny ekipa pirenena malagasy vonjomaika atao rinina ny sorana ny mpanazatra teo aloha Nicolas Dupuis. Araka ny fanambarana hatrany dia voafaritra fa ny fanomanana ny lalao roa voalohany amin'ny fifantsanana hiatrehana amin'ny mondial 2024 no sahany fantanina mipetraka dia ny hoe amerina mpanazatra teo aloha Nicolas Dupuis ve ny FMF sa hitazona ny Erika Rabesan-dratana ihany sa kosa ampiditra mpanazatra vaovao. Andrasana araka izany ny tony avy amin'ny federasiona malagasy misahana ny baolina kitra malagasy. Eo izay lafi mavao ny Barea izay hatrany dia toy izao kosa sary ny faneho-kevitra ireo olon-tsotra mahakasika iny lalao ny fandrianan'ny Barea Madagasikara sy Tanzania omaly iny. Ando miaratiana tahirinena. Tena malahelo moa ny tenanay zany satria resy le joueur. Io moa zany tsy fanomezantsiny fa amin'ny baolina misy ny maresy dia misy ny resy dia zay ary aloha ny teo dia nifaliana foana azy eo fa Bareantsika foana izy. Tran'le lalao zany misy tsy mety le composition. Misy tsy mety le satria amin'ny raha efa iravan'ny baolina le ny mpanazatra vao ny mampiditra le ny joueur mahay. Dia eo zany mila atoritory kely amin'le mpanazatra ihany satria izy ny olona tokony andamina le ny joueur ao. Dia
mba mangataka an'ilay mpanazatra zay rehefa le ny mandeha le kilalao farany ny fahatelo ataontsika dia aloha le mba zoera efa matianina le tany amin'ny kany reny daholo ny lalao. Fizotran'ilay lalao tsika zany tena manao baolina fa eo amin'le tokony vao nanomboka zany dia tokony nampanaovina ohatra hoe nampidirina ry karolisy dia nampidirina ry ina moa teo le tena hita hoe mahay miaraka zany fa iny zany ohatrany hoe tsy haiko hoe misy arerana entraîneur ve sa misy areran'izay ohatra zay dia zay zany nahitana fa zay zany manohana hoe mahafinaritra nataon'ilay bariatsika ny tena marina za zany nakasitraka amin'ilay mpanao baolina hoa ka za zany no manantena amin'ilay feonandrala amin'ny Congo mosy teo fa mafimafy aloha le izy fa tsika aloha mety tsy resy Congo tsoa fa mety hoe mitana sahala raha vita ary zay fa raha maresy mety tsy dia tokony avondrona daholo le mpilalao malagasy ray manontolo zay milalao baolina anatin'ny match io dia raha ohatra zany hoe mivondrona re dia manana fanantenana fa mbola resitsika zareo fa raha tsy mivondrona re mandra-pandrasana le lalao amin'ny oktobra mosy teo dia mety misy fanantenana fa raha tsy mivondrona re zany dia sarotra be le izy dia ny entraîneur dia efa mijery hoe eto amin'ny plasiny lahy eto mety amin'lahy eto mety amin'lahy dia zay. Tsara ny filalaon'ilay bary hafa teo amin'ilay ampovoany tsy tokony nalàna le lava volontsika iny le herbastin lesika teo amin'ilay izy vizaka ny défense efa tokony hisy olo tokony ahiditra le zura mbola tsy nanao hitsapana an'le amin'le baikely vao natsony fa le teo aloha fa hita fa tsy nety alohany hafan'izay ny lalao. Ie tsy ampiferahana le izy hita hoe tsy dia zatra miaraka le ekipa zany efa hita hoe nisezaka aloha zany e dia manohana barea foana na resy ara fa manantena fa mbola resy koa ao aorianao. Fantondra ny fomba fijery ny mahakasika iny lalao iny ihany koa moa ny manam-pahaizana momba ny baolina kitra tafaresaka tamin'ny Ando Miaratiana sy Tahirinena androany. Hita taratra nandritry ny lalao omaly izay ny fanandrinany bareny Madagasikara sy ny Tanzania iny nilesoka teo amin'ny fampivondrona ny ireo mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy tsy ampy ny fiarahana nanampitrotraka izany ny tsy fampin'ny fifantohana teny ambony kianja ka isan'ny antony goavana ny tarika ireny faresena ireny raha nambaran'ny Serge mpamakafaka momba ny baolina kitra mila fanomanana mialoha izy ireo ahafana mahazo vokatra tsara amin'ireo lalao mbola ho avy izay verina fa tsy ho mora velively. Ny fifantohana tsy ampy ihany koa ny tsy haiko any amin'ny préparation physique ve sy ny fiarahan'ireo mpilalao dia reny ngamba tsara rindra ihany koa eo amin'ny staff technique sy ny zareo niveau fédération iny moa zany nisy fandaminana ny diran'ny fitondram-panjakana ihany koa le fanindry tamin'ny resaka fitokanana dia ho anahy manokana aloha zany mila fifantohana be ny fanomanana lalao goavana toa reny sady fedinany amboara eran-tany no manina mila miaraka kokoa zany ireny mpilalao reny dia izay no hitako hoe tsara hojerevan'ireo teknisiana indrindrandrindra ary ny teknisiana zao dia tokony hametraka mihitsy hoe hatreto ihany ny mpilalao no afaka mandray fanasana samihafa ivelan'ny fanomanana ny lalao iny moa zany misy koa ilay hoe tokony ny aliny raha nambaran'ny fédération hoe ny aliny 2 septambra no tokony nanainga ny délégation ny tondrandrareo barea ny 4 septambra moa iny vao nandeha any ve ny teknisiana tokony mba midrikina ihany hoe zay no filana ho an'ireo mpilalao ireo ahafahana manomana tsara an'ilay izy dia reny ny vokatra tsy tokony hanao kajikajy tsony tsika hoe mbola manana lalao efatra. No amafisy ny bandy akamandrianabo fa maro ny fanatsarana sy ny lesoka mila renina izay ny raha ny rehetra nahita raha ny fizotry ny lalao iny mila omena sihatra bebe kokoa amin'izay ireo mpikatroka tanora aty aorina ny kalina 13 no tokony ho banjinina ka dingana lehibe ahafahan'ny ekipa pirenena malagasy manohitra andiany ireo lalao efatra tavela amin'ny fiadiana ity amboara eran-tany ity. Ny zavatra lehibe ho jerena manomboka eto dia mila mijery amin'izay tsika ny mpilalao tanora andrafitra ny reto barean'ny Madagasikara reto satria ny zavatra hita maly matetika ny vodolarantsika no enjan'ny Tanzaniana izay efa hita fa efa mahazoazo taona dia tsy mahenjika an'ireto Tanzaniana reto dia lasa sahirana foana ka anyka isaka mitondra fanafiana ny Tanzaniana dia mitaintaina foana tsika maty ve noho izay zavatra izay hita efa hita hoe efa
vo étudiantrareo tanzanianina mihitsy le manana olana ara-batana le vodalaratsika ainina nararoatra ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe isaorana ireto zoko be niatrika ny kanina 2019 reto fa tena navita fa alao amin'izay mba hipetraka ho an'ny tanora amin'izay ny préparation na kanina 2023 azay no mahatonga na amin'ny teny hoe aza atao makarary fo ny faresena ny indrony sesina mbola iampy ary io amin'ny volana oktobra izao tsy maninona mihitsy fa ny kanina 2023 no andao mpanjinina amin'izay tsika manana ekipa tena hoe compétitive entina hiatrika an'izany kanina 2023 zany fa ny match rehetra efatra ambiny misy ny oktobra misy novambra anomanantsika an'izay kanina 2023 zay dia mampiditra amin'izay tsika mpilalao tanora tonga ny éliminatoire na kanina 2023 manomboka amin'ny volana marsa top tsara ny bariany Madagasikara. Ho mafimafy ary sarotra ao amin'ny ekipa pirenena malagasy niatrika ireo lalao efatra miandry azy saingy azo atao tsara kosa nefa ny manarina sy manatsara ny lesoka manana anjara andraikitra goavana amin'izany ireo teknisiana sy ny mpanazatra azy ireo. Faraky ny fantatra dia sehatra tsy miankina avokoa no andray ny fitantanana izay rehetra makasika ny kianja ny Barea raha ny fanambarana izay nivoaka tao anatin'ny pejy ofisialy ny kianja tamin'ity andro an'ity. Voalaza tao anatin'izany fanambarana izany fa isy ny rafitra vaovao entina hitantanana ny kianja ny Barea ka sehatra tsy miankina no andray ny fitantanana ary ara-iasa ihany anefa ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana malagasy. Atso fatra mazava ao anatin'ny fanambarana ny mikasika izay fiara-miasa izay indrindra ny mikasika ny fangararana eo anivon'ny fitantanana an'ity kianja ny Barea ity. Mahagaga ihany ny filazana ny fanomezana ny ampaham-piara-miasa eo anivon'ny fitantanana amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Any Madagasikara ny kianja ny Barea fatsian'ny faritra tokana akory ho ny fanahian-kevitra iray atao anatin'ny tambajotra tserasera mikasika izay raharaha izay. Lafimavao afatanteraka kosa indray dia miantoka betsaka ny sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ny sehatra ny fampianarana ka tsy tokony ka tsy ho tratra mihitsy anefa ny tanjona raha tsy mipetraka ny kalitao amin'ny lafiny maro raha ny fanazavany tompon'andraikitra iray avy amina sekoly ambony ny resaka tamin'ny ando miaratiana sy tahirinaina androany. Tsy ampy ny foto-dravitra sapam-pianarana eto Madagasikara tsy manaraka ny fenitra ny ankamaroan'izy ireo indrindra ireo faritra lavitra andrena. Misy mihitsy azy ireo tsy manana efitrano fianarana sy ny efitrano fanaovana fikarohana samihafa. Fototra iray lehibe mampikorosofahana ny sehatry ny fampianarana eto amintsika. Ankoatra io, antony lehibe mitarika izany ihany koa ny tsy fampiny fahaiza-manao sy ny traikefan'ireo mpampianatra. Raha ny taremarika navoaka ny UNICEF, ny 20% ny mpampianatra ihany no mpiasa mpanjakana ary ny 7.9% no tsy manana faripahaizana momba ny fampianarana arak'asa eto amintsika. Hatranga izay miteraka ny fitotongana ny faripahaizan'ireo zaza sy tanora malagasy ka mampisy fiantraikany goavana amin'ny sehatry ny asany aoriana. Mangano fotsiny ny fanovana samihafa atao amin'ny fandaharam-pianarana sy ny sokajy samihafa nefa tsy misy fanomanana mialoha. Misy koa aloha le tsy miezaka fa miresaka commercial fotsiny anaovana an'le izy. Hitanareo le ohatra hoe na le infrastructure ny ara tsy manaraka amin'ny fenitra tokony ho izy. Dia ireny matetika be dia be mivoafitaka. Fa ny tena atao hoe kalitao zany en fait dia ny zavatra avoakan'ny sekoly. Inona ny fampianarana atao dia zany miankina amin'ireo zany voalohany indrindra aloha ny mpampianatra. Mpampianatra niveau mpampianatra zany aloha dia tokony correspondre amin'le programme izay tokony atao voalohany indrindra. Zay ny anankiray le mampita an'le fahaizana zany. Io zany mila fahaiza-manao mpampianatra. Ankoatran'izay misy koa zany ireo mpampianatra ireo koa zany tsy tokony hoe satria hoe mpampianatra izy dia mpianatra fotsiny amin'izao fa misy vanitsy fahaizana sy spécialitéany. Fa manarakaraka an'izay koa amin'izao fotoana izao misy an'le changement ohatra ny miresaka ny série ohatra le hoe ACD ovan'ny firenena mikambana hoe atao LS sy OSE. Io koa zany mbola tantara hafa satria tsika zao amin'ity taom-pianarana vaovao ty tia farany ampiasaina an'le ACD azonareo dia aveo tsika tsy maintsy mampiatra an'le anankiray fa zao tsika dans une période de transition zany zao misy efa mampiatra an'le izy fa misy mbola tsy mampiatra. Fa ireo le série vaovao ireo misy mitaky
infrastructure sy qualification mpampianatra zay zavatra nefa mbola tsy vonona dia io zany mbola point d'interrogation fa barango le izy hoe ahoana mavononareo vonona ve reo amin'ny herintaona fa na izany na tsy zany sekoly zany zao tsy maintsy manao an'izay tsy maintsy tonga dia miditra amin'izay. Fototra iray lehibe miantoka nisy fampandrosoana eto amin'ny firenena ny kalitaon'ny fampianarana ka rehefa io no tsy mipetraka sy mandeha araka ny tokony ho izy dia ho sarotra ny hatongavana amin'ny tena fampandrosoana sy ny fampiroboroboana ny fahalalan'ny mpianatra malagasy. Eo amin'ny vaovaon'ny fifamoivoizana kosa indray dia tsy misy tsy mikakaika manoloana ny afitsoky ny fitohana ny fifamoivoizana amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra indrindra amin'izao fidirany mpianatra izao. Mbola manampitrotraka ihany koa ny fanamboaran-dalana raha ny fanazavany mpampiasa lalana eny amin'ny faritra Katambaoka iny. Ando miaratiana Tahirinena. Mampitaraina ny mpampiasa lalana ety amin'ny faritra manodidina Katambaoka ety amin'izao fotoana izao ny fitohanana lavarindra. Misy ety an-toerana nanomboka ny maraina teo efa maharitra ora maromaro mihitsy izany fitohanana izany raha ny fanazavana ireo mpitatitra izay miteraka fikorontanana samihafa amin'ny lafiny fifamoivoizana. Mangony fotsiny moa ny fa tsy antoka miompampana azon'ireo mpitatitra manoloana izany fotoana izao mampirongatra ny fitohanana indrindra amin'izao vanim-potoana fidiran'ny mpianatra izao manampitrotraka izany koa anefa ny fanamboaran-dalana misy ety an-toerana. Sahaky le izy raha misy lalana tapaka tena miteraka embouteillage be tena tsy fakahitana mihitsy. Raha ny ety zao manomboka maraina ty faritra Katambaoka ty manomboka maraina ty miakatra manomboka amin'ny enina sasany dia zao izy zao midina efa amin'ny 1.20 mbola taritarika be ohatran'izao foana. Tsy maintsy zany ianao maka marza kely alolo kely foana rehefa iainga na mandeha bus na mitondra fiara dia tsy maintsy maka marza alolo hatramin'izay nidiran'ny mpianatra zay zao vao miasa mitombo ny embouteillage nefa le foto-dravitra koa miafiafia zany aloha mandrapavitany. Tena raha hoanay mpitatitra aloha zany dia tena matiatoka be zay satria lasa mitohana be le embouteillage ny terminisnay lasa tsy anona dia sahirana be zay. Tena matiatoka be mihitsy zay satria ny tory vitanay zao tory vitsy kely nefa zay tokony zay manenjika versement zany dia tsy hoe ahoana zany vahaolana tokony ataonay zao fa tena matiatoka zao. Zay zao tokony tory vitanay zao raha andavanandro eo amin'ny 9 nefa za zao amin'izao mbola vao tory 2 amin'izao nefa ny andro efa 120. Dia zao zany zao ny zava-misy eto aminay eto hoe mikorotana na izay ara zany zao tena mahatsapa hoe tsy mba hitondra vola moto fa dia anenjika vola amin'ny patron fotsiny sisa raha rivo fa raha ny vola ho anay zany tsy misy mihitsy aloha hatreto. Misy mifandaminana omeny fa saika tena ao anatin'ny tena fahatereny eto zany isan'andro zany zao mba mahavita hoe tory 7 zao zany zay nanomboka hatramin'ny fanamboarana ny ty tory 4 5 tôbila be da be fiandrasana tory zany mibetsaka eto. Raha ny andro amin'ny manokana zao nanomboka teo amin'ny tamin'ny 7 teo io fitohanana io nanomboka ziska zao mbola hitanareo mitarika hatrany androndra kely any. Vita ny tory vita rehefa misy ny embouteillage dia tsy maintsy manaraka an'izay zava-misy eo hitana manenjika versement dia juste hoe azo ny versement dia kely sisa mibola. Tsy ety amin'ny faritra Androndra ety ihany fa saika voakasika ety fitohanana ety avokoa ny faritra ety amin'ny manodidina atoana Tanjombato Katambaoka ary Andoharano fotsiny manao antsoavy moa ireto mpitatitra ireto indrindra ny mpampiasa lalana mba hijerevana vahaolana hamahana ety olany fifamoivoizana eto amintsika ety. Fa ny andro ny valo septambra dia andro maneran-tany ho an'ny tsy faiza mamaky teny sy manoratra. Manodidina ny 570 tapitrisa ireo olona maneran-tany tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Manodidina ny 3 izy ireo no mipetraka any Azia Atsimo sy any amin'ireo firenena atsimo ny Sahara. Ho an'ny Madagasikara manokana dia olona iray amin'ny 7 no tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary vehivavy no betsaka amin'izy ireo izay azo atao hoe ambony any io ta io. Arak'izany isan'ny singa iray tokony atao lara-pamiana ao anatin'ny politika mpanjakana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra eto Madagasikara.
eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray dia na dia tapitra aza ny amiana ara-pahasalamana araka ny tatitry ny filan-kevitry minisitra ny 3 septambra lasa teo dia tsy midika akory ho fahafahana tsy hanaraka ireo fipetra sakana ara-pahasalamana napetraka intsonefy zany hoy teo anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny prefektura n'Antananarivo tamin'ity androany ity hosazina hatrany ireo izay tsy manao arivava sy arorona eny an-dalana izay tsikaritra aloha fahajanona kamaroan'ny olona ny manao azy amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay dia mila tohizana ihany koa ny fahazarana manatona ny toeram-pitsaboana rehefa misy ny sotraretina hoy hatrany ny teo anivy ny fahasalamam-bahoaka. Efa misy raha teo ny vaksiny ka afaka misafidy ny tsirairay avy ho fisorohana ny tranga misy fahasarotana hoy hatrany ity fanambarana ity. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia andro nanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka ary zareo marokana tamin'ity andro an'ity niova tsy toy ny mahazatra nefa ny fomba ny fanasana ny vato tany antoerana. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary ny andindiny bebe kokoa mikasika izay tanterina Mbetso Velositraka sy Tokiramarola ary Mateo Prince. Niatrika ny fifidianana solombavambahoaka ny vahoaka marokana androany tamin'ny 7 maraina dia efa nisokatra ny varavaran'ireo birao-pifidianana tany antoerana ary mpifidy miisa 12 tapitrisa no nandrasana andray anjara. Solombavambahoaka miisa 573 no nofidiany ny vahoaka marokana androany ary teo koa ireo solotena isa-paritra samihafa sy isaky ny commune. Niova ny fomba fanisana amin'ny valim-pifidianana ho an'ity fifidianana indray mitoraka ity amin'ny alalan'ny isan'ny olona voasoratra ao anatin'ny lisitra no anisana ny taham-pahafahan'ny kandida voafidy raha toka tamin'ny alalan'ny isan'ny olona tonga nandray anjara tamin'ny fifidianana hatrany no nanisana izany hatramin'ny taona 790. Hafakely ihany koa ny fomba fanendrenan'ny Praiministra ny Maroc izay mahazo vato betsaka indrindra amin'ireo solombavambahoaka no avy hatrany dia mitazona ny toeran'ny Praiministra. Tsy mety io lamina vaovao io ny nambaran'ny mpiaradia amin'ny Praiministra marokana teo aloha. Hanjaka ny alabato raha io paikady io no entina hitondrana ny fomba fanisam-bato mienjana nitady araka izany eo amin'ny antoko-panohatra ny antoerana sy ny eo anivon'ny fitondrana. Tsy aivina moa fa miisa 7 tapitrisa ny mponina ao Maroc izay nitantanan'ny mpanjaka Mohamed Fayenina. Eo amin'ny pejim-baovao politika kosa indray dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fameloma maso ho an'ny antoko timma na ny antoko tiky Madagasikara etsy amin'ny boribory tamin'ny faefatra. Ny tarika izany tetsy anosy be ny tolakandro teo moa ny birao politika izay nitaria ny sekretera jeneraly ny antoko tena toerana nanao ny angam-baovao mikasika izay namana mpanao gazety Germain Menjanary teo amin'ny sary sindra-tsary ny Manora Andriamalala. Vorolanina tanteraka ny mpikatroka tiky Madagasikara ao anatin'ny boribory tany faefatra nandritra ity fotoana androany ity. Feno tanteraka ny efitrano. Izao dia midika mazava fa vonona ny ifanoana ny rehetra amerina indray ny tanjaky ny antoko na dia fanombohana ny redynamisation ho azy ireo ihany aza ity androany ity. Ny firaisankina ihany no ahafahana manantratra ny tanjona. Io no nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fidirana mivantana an-telefônina tamin'izy ireo izay niatrika ny fameloma maso ny antoko. Ny adafeny toy izao aza ny trano fivoriana dia samy nangina ny rehetra rehefa samy naheny fa misy ny afatra avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Izany ara mbola ilaina mafisina tsara ny fifampatikisana. Fa zaza dia zavatra tena miasa mpitiavana ianareo satria tolona ataontsika. Mpanohana sika tsy mila manaso azy. Izany tika tena milaza vato mandafa misy. Ohatra izany koa ty firesana aminareo. Amin'io redynamisation mba ahafahanareo mametaka fampitaniana dia mampisalasala aminareo. Dia izao zany tiako resana. Tia ametaka afatra aminareo izany namin'ny vaiko namin'ny afatra afatra ho an'ny groupe politique hoe tsara ny fampiresahana fa tokony irahina tsara tonana fampiteny resaka mpitiavana tsara ino ny tsy fankazahoana fa tsy misy zavatra zay tsy voavary efa tena miresaka kitiko tsy misy zavatra zay tsy voavary efa tena misy mpitiavana ny antoko satria ny tombontsoan'ny tokotsika ihany jerevana dia ampiarako tsara ny fampirenena indrindra ho anareo solombavambahoaka olombofity zay tompony andraikitra mitary. Mahaiza tsara nareo fampiresaka
disadisa tsy maintsy anjara mitarika many olana raha ohatra tena tsy vitinareo izy da zao fa aiky mandamina anareo satria zany lehiben'ny atoko mahafantatra zay masoa ary zavatra resahana aminareo tsy maintsy dasony daolo be fa tsy tsony aby akory mazava tsara afa zay ndao avy enitra maherezinareo. Nisy tokoa ny disadisa hoy ny solombavambahoaka vao fitao antoerana ka izany indrindra no fototra anaovana izao fameloma maso izao tamin'ireo izay tonga niatrika izany. Ohatrany hoe rehefa vita ny fifidianana ho filoham-pirenena, vita ny fifidianana solombavambahoaka, dia vita ny fifidianana ben'ny tanàna, ohatrany nampiasoan'ny olona tsika natoritory ary zay matoritory zay zany dia raha andetia mivorivory tamin'ny faefatra dia tsy afenina fa ohatrany valalakarona misy mifanipaka ao anatiny eo satria maninona ny antony dia zay ampiasoan'ny olona zay ary arak'ilay fitenenina hoe ny valala misy azoko mahay ka zay zavatra zay no antony zao fiaonantsika zao. Mazava ny targetra ho any antokotiko i Madagasikara dia ny famerenana indray ny filomarika Ravalomanana amin'ny fitantanana ny firenena. Nambaran'ny sekretera jeneraly antoko izany nandritra ny lahateniny ny arahandrehetra miaina ny fandrosoana tamin'ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana ka mba ho fanavotana ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tanjona amin'izany. Ka isika zany zao manana devoir anankiroa dia ny fitakitsika ny fanovana melohan'ny fifidianana ary fiomanantsika amin'ny fifidianana ihany koa. Asa be miandry atsika zany fa tsy maintsy ataotsika nefa tsy maintsy atrehantsika. Dikan'izany ajanona mihitsy aloha zany mba ahafahana manatratra ny tanjona dia ajanona zay disadisa zay miteraka fisaraham-bazana ao atsika. Ajanona ihany koa zay mety fifanenjehana maro isan-karazany tsy miteraka vokatsoa atsika. Ao anatin'izay dia mila manana toe-tsaina isika toy ny voalaza teo, mila tia firaisan-kiny na dia tsy mitovy hevitra ary na dia tsy mitovy fomba fisaina na samy manana ny toetrany fa averiko ihany manana tanjona ray isika aloha zany zao dia ny hanavitra ny firenena dia ny famerenana ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Nitondra fanazavana makasika ny antsoina hoe redynamisation kosa ny mpandrindra nasionaly ny antoko nambarany fa misy ny dingana tsy maintsy arahana amin'ny fanatanterahana izany. Satria dia nisa taverimberina ombianombiany nandritra ny fotoana ny arahana indrindra fa tany amin'ny congrès tany Tanjombato hoe aoka izay ny resaka parachutage na ny fitantanana ny antoko na ny fanendrena candidat. Izany hoe ity redynamisation ity tokony hamaly amin'izay tsy misy ny parachutage zay intsony na ny olona nanaikitra ny antoko na ny olona ho arotsakitsika ho candidat amin'ny fifidianana manaraka satria dia ny hevitry ny base no tsy maintsy amoaka an'izay. Izany hoe raha manana eritreritra te hitazona ndraiky teo anivony antoko ianao dia miazakazaha mampiditra olona maro any amin'ny fokotimina fa any amin'ny fokotimina ny aingany fifidianana metrahana ny rafitra zay vao miakatra amin'ny ambaratonga manapatonga ny distima zay fitima manapatonga ny amin'ny niveau nasionaly. Isan'ny mampiavaka ny antokotiko i Madagasikara amin'ireo antoko miorina eto amin'ny firenena ny fananany sy ny fametrahany ny lalana amin'ny feny antoko na ny discipline de parti. Zany parti politique zany dia tsy maintsy misy discipline amin'ny fiazy. Discipline amin'ny fiazy fifelateny zany. Napetraka monsieur le secrétaire général teo misy toe-tsaina maromaro lalan-tsaina moa izy zay misy lazany azy teo lalan-tsaina na toe-tsaina raikitra mpananantsika zany efa mitarika ny antoko politique. Tena zany dia misy an'io leader zay le mitarika zay. Le leader zany le fokotima sy mipiara-miasamina. Miakatra eo zany comtime sy mipiara-miasamina reny atao leader dia miakatra eo ndray zany ny distime sy mipiara-miasamina au niveau amin'ny faritany ary araty amin'ny bureau politique sy ny sisa sy ny sisa. Misy lalan-tsaina zay teo le culture lalan-tsaina efatra zany
ozy izy teo tsara hoe culture d'excellence azonareo tsara zay zany lalan-tsaina tia zavatra tsara ary mikendry ny lavorary zay le lazay iny a teny président ravalomana tena manana indrindra ary tsika leaderna zay culture d'excellence zay zay mahatonga azy teny miasa mafy miasa tsara. Tonga niatrika ity fotoana ity moa ireo pro-politika ao anatiny antoko-timy izay notariny sekretera jeneraly Rina Randriamasinoro. Nisy ny fametrahana fanontaniana sy fitondrana fanazavana ho an'ny tonga niatrika izany mba andravonana tanteraka ny olana izay nisy. Nandritra izany ihany koa no nanomezana fampiofanana fohy ho an'ny mpikatroka mahakasika ny atao hoe fahaiza-mitarika na ny leadership. Fa nizara fitaovam-pianarana tamin'ireo ankizy sahirana 20 ny vehivavy tima androany iny tetsy amin'ny foibeny antoko-tima JBLR. Marina fa efa tafiakatra ho 50 isanjato ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovam-pianarana amin'izao fotoana izao. Ka ho fanampiana ireo ray aman-dreny no anton'izao hetsika izao raha ny fanazavana mba ampavitrika sy ampazoto ireo mpianatra hiatrika indray ny taom-pianarana vaovao dia fitaovam-pianarana nahitana kahie sy penina maro loko, pensily hazo, fonon-kahie, crayon de couleur ary fitsipika sy ireo tena raha-pahamiana ho an'ny mpianatra no natotry ny vehivavy tima tamin'ity androany ity. Fiatsika miandrim-pidirana izao nataony vehivavy tima izao. Hoy kosa ny fanompisorana nataon'ireo ray aman-dreny mpianatra nahazo izany fitaovam-pianarana izany tamin'ity androany ity. Eo izay lafomba vao ny politika izay hatrany dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fitantanan andraram-pirenena ny tanora RMDM avy eo anivon'ny faritra Atsimo andrefaniny androany. Nambarany tao anatin'izany fa tsy misy ny fahombiazana tazana amin'izao fitondrana izao. Germain Menjanary, Manora Andriambalala. Tsy misy afa-tsy ny firosona amin'ny Repoblika fahadimy araky ny fehi-kevitra tapaka nandritra ny Congrès nasionaly izay nataon'ny RMDM hoy ny mpisehatra politika avy any Fanozatsika kosa ny fiarana amin'ity ariva ity dia volana iray eo sisa dia ifarana tanteraka ny fitaom-piasan'ny seny amin'izao fotoana izao. Araka izany dia nitondra ny heviny sy ny fomba fijery ny androany ny mpanao politika Serge Zafimahova arory ny antsipiria izay eo amin'ny sary sy ny ranjariny Andry Rakotomalala. Ifarana amin'ny volana oktobra ho avy izao ny fitaom-piasan'ny voameram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana na ny seny. Efa samy miomana amin'ny fanolorana anarana amin'izay solotena azy avokoa ireo vovonana sy rafitra manana anjaran-drafitra ny seny vaovao. Nanambara kosa i Serge Zafimahova fa tsy tokony andray anjara amin'izany fanolorana anarana izany ny filohan'ny pirenena. CNI zany dia nametraka olana matetika satria matetika zany ny olon'ny CNI mpanatanteraka ny ataontsika hoe ny sitrapohan'ny mpitondra. Ny CNI nefa tokony rafitra tena mahaloa tena tanteraka. Zany hoe raha raisitsika fotsiny zao satria amin'izao fotoana zao ny fiarahamonim-pirenena zao manomboka mihetsiketsika hoe tsy ekeny zareo le fomba tetavan'ny fitondrana ametrahana ny solotena ny fiarahamonim-pirenena satria hoe misy fiarahamonim-pirenena ohatrany hoe satellite na antoko politika zay zany le zavatra misy. Io CNI io miankina amin'io mampadio na mampaloto ny fifidianana eto Madagasikara. Hitantsika ny fifidianana samihafa teto fa tsy milamina. Ka le fomba hifidianana ny olona anatin'ny CNI tokony atao zay hampaleo tena azy tanteraka ary ny filoham-pirenena tokony tsy miditra anatin'ny fanendrena fa anjarany antoko politikany. Raha raisitsika zao hoe quota ho an'ny antoko politika tokony misy quota ho an'ny fitondram-panjakana dia tokony misy quota ho an'ny mpanohatra ao anatin'ny CNI dia misy koa zany quota hoe ny fiarahamonim-pirenena. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy ataontsika hoe CNI maleo tena tsara satria miankina amin'io ny filaminana ho isy eto Madagasikara amin'ny 2024. Raha tsy zany hisy korotana be eto satria hitantsika tsara zao ny resaka doublon reny resaka alatra samihafa reny. Misy 3,5 millions zao ny olona feno 20 taona efa eo amin'ny 4 millions ary zao le izy ny tena marina. Ny olona feno 20 taona tsy ao anatin'ny liste électorale satria tsy manana état civil. Aiza ho aiza fanaovana l'état civil amin'izao fotoana
140 millions de dollars navoaka ny banque mondiale anaovana état civil io le hoe projet 10 hoe aiza ho aiza le izy any tsisy mangarahary le anaovana l'état civil tokony erahana amin'ny fiarahamon'ny pirenena erahany amin'ny antoko politique na mpanohana na mpanohatra satria miakina amin'izay ny apadio na tsy apadio ny fifidianana azadina nefa ny filoham-pirenena lany farany teo tamin'ny 2 600 000 voix latsaka dikan'izay 3 millions et demi de voix zany mampiova tanteraka fizotra amin'ny fifidianana ka le olana nefa 3 millions et demi 4 millions nisan'ny olona feno 20 taona tsy manana état civil dikan'izany tsy manana karapanondro dikan'izany tsy mahazo mifidy zany rehetrarehetra zany mila mangarahara androany izy korotana eto Madagasikara amin'ny taona 2024 raha toka manjaka ny osika amin'ny fifidianana ho avy hoy hatrany ity mpanao politika ity no amafisiny ankoho fa tokony andray lesona amin'izao fanonganam-panjakana manerana any Afrika izao ny filoha malagasy ankehitriny satria no ny alabato hatrany no anton'ireo fanonganam-panjakana manerana any Afrika ireny tokony atao zany dia araha maso aloha zany projet 10 io arahany rehetra maso io fa tsy resaka hoe fitondram-panjakana fotsiny no mitatana an'io 140 millions de dollars amin'ny volana toka amin'ny banque mondiale anaovana ny état civil hoe nefa hitatsika tsara fa mody fanina zareo amin'izao fotoana tsy karakarainy zareo le état civil fa mody mivorivory aty mivorivory ary lany fotoana amina resaka fivoriana tiako resahana zany hoe tokony fifidianana mangarahara sy madio no eto amin'ny firenena amin'ny 3 sy 20 fa raha vao fifidianana hoe sadasada ohatrana andavanandro io dia hitatsika zao fa mikorotana ane zao i Afrika mikorotana ane resaka fifidianana alatra atao anatin'ny fifidianana foana dia hitatsika zao fa amin'izao fotoana zao misy na coup d'état ane satria misy ny coup de force amina fifidianana maloto ka ialana amin'izay dia mila fifidianana madio tsy niseny ihany ny tokony tsy hijabany filohan'ny repoblika fa ny rafitra rehetra manana maizy azy eto amin'ny tasin'ny repoblika Madagasikara toa amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay anisan'ny takian'ny RMDM ihany koa ny anafoanany tanteraka andy androm-panjakana ity tamin'ny fikaonan-doha nasionaly ny mpanohitra eo amin'ny teboka fahatelo amin'izay lafa vaovao izay hatrany dia andeha tsikelikely ny fifidianana andreo solitena ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sara ny fifidianana na ny seni izany amin'ny endry ny vaovao ny eo amin'ny nivony fitsarana avy momba lalam-panorenana no isantatra izany efa manomboka moa ny fandraisana ny antota taratasy firotsandro candidat isolitena ny HCC eo anivony ity rafitra misana ny fifidianana ity ho an'ny fiarahamonim-pirenena dia nangataka amin'ny fanjakana izy ireo ny ananganana komity manokana isara ny fikarakarana any fifidianana io mba tsy siny resaka politika ao anatin' izany fifidianana izany ho an'ireo androm-panjakana sy rafitra hafa dia miandry ny volana oktobra vao iroso amin'ny fifidianana ho an'ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-dolona dia tsy maintsy atao anatina fivoriana ofisialy ny fivoriana ka amin'ny fivoriana ara-potoana izay anomboka amin'ny volana oktobra ho avy izao ny fanatanterahana izany ho an'ny olavitry ny mpanao gazety na ny OGM dia aorian'ny fifidianana ireo mpikambana andrafitra ny Vaovao no anatanterahana ny fifidianana izay solitena azy ireo eo anivony seni toy izany ihany koa ho an'ny olavitry ny mpisolo vava sy ny an'ny fitsarana tampony raha tsy ahivina mpikambana 7 no andrafitra ny seni ka ny valo amin'ireo no andalo latsabato ny fifidianana azy 2 avy amin'ny parlemanta 2 avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ray avy amin'ny HCC ray avy ihany koa no misolitena ny olavitry ny mpisolo vava sy ny OGM na ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izany ny ray farany dia avy amin'ny fitsarana tampony ny mpikambana fahasivy kosa dia tendre ny filoham-pirenena amperinasa anoisantsika ny fiarahana dia nampiantso mpanao gazety androany ny filohan'ny fikambanana taxi moto eto andrenivohitra niaraka tamin'ny solitena ny vovonana komba nilaza izy ireo fa ankamiana no nandiniana ilay tolo-kevitra momba ny fandavana ny taxi moto eto andrenivohitra ary namaly izany avy hatrany ankomo androany ny mpanolotsaina an-tanàna Ramatoa Clémence Ranirina araoriny antsipria zay eo amin'ny sary atsirindra-tsany Andry Rakoto Malala teraka resabe eo amin'ny sampanolotsaina an-tanàna n'Antananarivo renivohitra ny fandavana ny fampidirana ny taxi moto eto andrenivohitra nambaran'ity solitena ny vovonana komba ity mantsy fa ankamehana sy maikamaika no nandaniana ity tolo-kevitra ny be ny tanàna ity
Aminay avao amin'ny combat dia mahita fa anodoniana tampotampoka ihany le fanapahan-kevitra momba ny taxi moto satria tsisy volavolan-kevitra akory ny aingana sy ny dinihana sy ny fampiresana nafana nanao eny satria tamin'izany délibération izany. Aminay dia lasa nataon'ny be ny tanàna sorona nipetrehatra ao amin'ny taxi moto sy ireo manodidina azy ka lasa hitarika fikorotanana eto amin'ny tanàna Antananarivo. Namaly izany avy hatrany moa ny mpanorotsaina an-tanàna Ramatoky Lemons Rarinirina izay ao anatin'ny Voamera amin'ny fitaterana ao anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Amiko zany dia faux débat ny firesahana indray hoe dia atsona reto mpisehatra reto fa ohatr'izao mety anaovana récupération politique ave le zavatra. Zay fijeriko azy koa ndao fa zay dia miarakaraka aminareo ihany satria iny efa fantatra fa hevitry ny kombatra amin'izay zany. Heviny zany, heviny kombatra amin'izay ny zay mety aminay taxi moto heviny zany dia nanao eny izy tamin'io fa tsy nandresy ny eniny fa nitsiny nandresy dia zay le hoe ajaina fotsiny le izy tsy hiverenana tsony zany ny fanapahana efa niraisin'ny nay mpanolotsaina tao anatin'izay tsy lany aloha zany le eritreritry zareo dia zay le izy amiko zany faux débat na tokony tsisy ady hevitra intsony fa inina foronina zany débat zany fa zay le izy hoe marina ekeko za manaja ny mety fanehoan-kevitra za manaja an'izay fanehoan-kevitra zay fa le hoe mety ho sanatria fiheverana indray hoe allo atao an'izao indray fa ohatrohatran'izao satria zao no antony sy ny sisa efa nazava be ny zavatra nitranga atao amin'ny filan-kevitra zay zao ny isany nangataka aiza ny dossier fa hatramin'ny farany dia tsy nisy dossier nirotsaka tao mazava be zany tsy lany ilay tolo-kevitry ny be ny tanàna tena mariako sy tsy pihako ny be ny tanàna nandroso an'iny tao zay le izy ve tsy nandrosona an'le izy tao ve tahotra n'ilay mety ho fietsehan'ireo rehetra mpisehatra 7 eto Antananarivo ao anatin'izany resaka taxi ville zany tahotra an'izany ve andrasana araka izany toenty rara ity fanomena sehatra manokana androany tao anatin'ny fandarana miara-manonja ny olon-tsotra ny tondra ny feon'ny vahoaka isan'izany olon-tsotra iray avy any Mananara avaratra sy mpiasa avy amina fokotany iray etsy amin'ny boriboritany fahadimy ny ompana bebe kokoa tamin'ny lafiny sosialy araka izany ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity fitiny Jessica Miray sy Mathieu Prince amtsikary ny antsipiriany izay tsy misy izay tsy mikaikaiky amin'izao ny mpamboly sy mpamokatra lavanily eto Madagasikara. Akoatra ny fitotongana ny vidiny dia mampitaraina ny mpamokatra ihany koa ny fikarakarana ny fahazon-dalana manondrana. Anomboka 15 Septambra izao ny fanondranana lavanilina mankany ivelany. Tsy maintsy mahazo fahazon-dalana mialoha io araka izany izay ianao fanondranana. Ny 10 volana Septambra izao kosa no farafanaterana ny taratasy. Ny fampahafantarana nefa tsy nivoaka raha tsy nifaraka amin'ny 3 ny volana Aogositra teo. Izany hoe tsy misy afa-tsy 10 andro no ahafahana manomana ny atota taratasy rehetra. Efa tsy lazainy intsony ny vidiny izay efa nitotongana tanteraka no ny famerany fanjakana azy. Tonga avy any Mananara avaratra nitondra ny fitarainany mponina mihitsy hihaja ny rinandriana Valomanana. Nila masaka zao amin'ny 10 sy 4 alina io, 4 alina zay zany tambatambazana olona hividy amin'izany. Ary tena mampalahelo ny misy latsa-drano misy andeha hivarotra an'ilay izy ary tsy maintsy nefa tena ho makany préparation ale ary olona aminao préparation tsy maintsy mena vola mpiambina an'iny tsy maintsy mena vola tena tsy maintsy mena kanina aiza nefa le zavatra efa sasarana tamin'ny andro marina andanina ny rondohany andro to kopenanao takao tsy fantatra anao fatinao velona nefa tamoraina vidy le izy olana mba voatra moko zany rehefa resahana dia hoe izay raha misy mba resaoany olana mba hikarakarakara mpanondro fa mba hifidy zay mba hanana zo hifidy amin'izay zay zao fa aineny tokony fidinay aineny tokony ataonay fa tamin'ity zay tena vomasy vomafy ty sy fanantenana. Nitondra ny fitarainany tato anatin'ny fandarana ihany koa ny mpiasana fokotany iray teo aloha amin'ny boriboritany fahadimy mirongatra ho izy ny kolikoly eny anivon'ny fokotany amin'izao. Izy ity dia zao zavatra misy ary misy proof rehefa nampanaovana taratasy reo olona misitraka ny ankonana miarina tamin'ny fokotany izay fifanarana tamin'ny fidy fa rehefa mahazo nareo
an'ilay vola dia tokony mba ando adidy izahay na za tenako izay tonga eto maneho hevitra tsy misakana hoe aza mandoa adidy ny olona fa kosa zavatra mampalahelo dia tena milazanao arina fa tsy fomba fatao any akalamanjana no takiana miadidy entineny karany pokotany alalana fa ponina amin'le toerana ianao miaraka mikara-panondro fa rehefa tonga eny le olona dia voaray le vola dia efa misy mitsena eny amin'ny vavadiny tompona ndraikitra amin'ny fokotany mandoa adidy mandro tsato zao zavatra tiako tena hoentiny eto amin'izao le adidy azo atao ny mandoa adidy na ny tenanay ary afaka mandoa adidy fa kosa omeo fanamarinana nandraisanao vola lay olona nandoan'ilay adidy. Akoatran'ny sosialy izay niompana ny fandarana bebe kokoa tamin'ity androany ity dia anisan'ny tondra resaka makasika ny fiainany antokotiko Madagasikara ihany koa ny solombavambahoaka fetra Mbs Alarobia nasiany resaka ihany koa moa ny mikasika ny fandoavana faktiora sy ny fakana vola ataon'ny orinasa jirama. Dia zay koa ry tompolasy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany aza donona fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana saila zao ary ny ronan-tsary atotry ny MBS ho anao kosa amin'ity alina ity dia mitondra lohateny hoe pas de vacances pour les blues ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.